tsikatsika tonga mizety ny fotona ndraisatsika ny fandrosona efa tsy zakany malagasy mividy piainana fiainam-bahoaka tsy zarizary milamboarina tsy fandrampaly mana kolikoly efa tsy zaky intsony ila olo tiatanindrazagna managna vina iza mifiditsika tanora mavidiazy numero 13 tiavana lehibe indrindra Nisy ny antso nataon'ny filohan'ny senitra eo mba hifanampiananareo candidat mirahalahy ahoana ny hevitrao? Ny zava-dehibe aloha dia afaka naneho ny hevitra akalalahana sy ny safidy ny vahoaka malagasy. Raha ohatra ka efa nitarika ny tenako tamin'ny fividinana voalohany dia mbola namafisy ny vahoaka maro anisa zany fatokisany zany ary nifidy ana nanamafy zay fitarihan'izay tamin'ity fividinana faharoa ity. Raha 200 000 nisan'ny elanelam-batoko tamin'ny mpifaninana anamo tamin'ny fividinana voalohany dia hita fa ny mafy zany ary lany somatsara dia io moa araky ny voka-pividianana navoakan'ny senitety dia mitarika amin'ny 520 faingo 480 isanjato zany ny tenako. Zay dia isorako ny vahoaka malagasy iray manontolo zay nanome fitokisana anahy eny fa nareo zay mifidy candidat hafa azy ny hafatra dia mila fitsinina tsy mila korotana ntsony vahoaka malagasy mila pitarika manana ny fahendreny mila pitarika mampiray tsy mampitambatra ny vahoaka malagasy iray manontolo ary zay dia isorako ny vahoaka malagasy iray manontolo satria mitodika aty amintsika zao ny amasony zao tontolo zao ary mendrika ary tokony isy ny fitendriliasa-pahefana ara-demokratika eto Madagasikara. Zava-dehibe ny dingenana ataontsika ary izotra tokony izotra makany amin'ny pejy vaovao amin'izay ny fampandrosoana ny Madagasikara zany zao no andradraisana sy andrasan'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tamin'ny fividianana voalohany dia io ane olombelona no mikirakira ny voka-pividianany. Tamin'ny fividianana voalohany misy bureau fanatsaham-bato vitsivitsy fa tsy dia nisy fiatraikany loatra tamin'ny vokany zany fifamadiana voka-pividianana amina bureau fanatsaham-bato ray ao anatina bureau fananjaham-bato 24 582 ny zava-dehibe dia zao tsy nisy korotana tamin'ny fividianana tsisy ohatran'ny tany Afrika tsika hoe misy bureau fanatsahambato may voarobo voadoro fatao anatin'ny filaminana mba tokony modely Madagasikara ary indrindra mba hisy fifamiliasa-pahefana ara-demokratika eto Madagasikara. Vita iny ny fividianana tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny 20 sy 20 dia amin'ny 2023 indray fividianana hafa zay mbola mazoto mbola mandray anjara sotratsika rehetra.